Miavana malala, tonga amin'ity andro talata 2 martsa 20 ity isika. Mivavaka isika. Vidim-piterana anao zay raha io fa manome anay ny sakafo sazy anay anio ianao a, dia nofinaina volahatra amin'ity andro an'ity. Dia manantena anao zay a, sy mba fantatra anay zay amin'ity andro an'ity fa tsy ny nofiany no mahavelona anay fa ny teny rehetra jereko ny vavanao. Totsahoana indray efa ny teninao a, dia teny fiainana ho an'olona rehetra sy ho an'olona manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonganofo no ho anay izany vavaka izany. Amen. Jeremia 7:7 voalohany a no vakiana amintsika. Jeremia 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fandohany tamin'i Jeremia teny Jehova mbola voazina tao akiandrany trano fiambinana ihany izy, nanao hoe: zao no lazain'i Jehova mpanao izany. Dia Jehova izay namorona izany mba hampitrehitra azy, Jehova no anarany. Antsoy aho dia hovaliako ianao, ka tsy hoko zavatra lehibe sy sarim-pahatarana izay tsy fantatrao. Fa izao no lazain'i Jehova Andriamanitr'i Israely: ny amin'ny trano amin'ity tanàna ity sy amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Joda izay noravana noho ny tovitany sy ny sabata, raha mandroso hiady amin'ny Kaldiana izy ka omeny tranony amin'ny fatin'olona, izay vonoko tamin'ny fahatezerako sy fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin'ity tanàna ity no mifaratsiany rehetra. Dia ino tanterahako tokoa ny fanasitranana anazy, ino fisitraniko izy, ary asehoko aminy haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia apodiko avy amin'ny fahababoly, dia ahoko ho toy ny taloha izy, ary dioviko ho afaka amin'ny heliny rehetra izy izay nanontany tamiko, ka velako ny heliny rehetra izay nanontany sy nidinany tamiko. Ary ho anarana mahafaly ahy izany, sady ho tera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambony tany, izay andeha hisoa rehetra ataoko aminy a, dia atahotra sy angovotra izy a ny soa rehetra ary ny fiadanana rehetra sy ataoko aminy. Ny masolo manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity a, dia ambarantsika fa misy toe-javatra roa miavaka tsara. Tapany voalohany a, faravahana sy fampitena noho ny faratsin'ny firenen'ny Joda. Hitantsika izany a eo amin'ny 1 a ka hatramin'ny 5. Fa manomboka eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 kosa, miova indray ny toe-javatra satria misy fanasitranana ho an'ny firenen'ny Joda. Misy fanasitranana ho an'ny firenen'ny Joda. Mazava amin'izany ry havana fa tsy zakan'Andriamanitra ny faratsiana, satria novonona tamin'ny fahatezerana sy ny fahavinirana ny firenen'ny Joda. Nameno trano ny fatin'olona tamin'ny namabon'ny firenena Kaldiana na ny Babiloniana ny firenen'ny Joda izany. Laza ny faminanana izany a i Jeremia. Kanefa ho avy indray ny fotoana izay ampisehoan'Andriamanitra zavatra lehibe sarim-pahatarana izay tsy fantatrao akory, satria ahorony toy ny teo taloha indray a ny firenen'i Israely sy Joda, ka ho dioviny ho afaka amin'ny heliny rehetra izay nanontany taminy, ka avelan'Andriamanitra ny heliny rehetra izay nanontany sy nidinany taminy, ary ataony meny fiainam-baovao ny firenen'ny Joda sy ny firenen'i Israely. Miavana malala, izany ny programan'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'ny olona. Tsy sitrakan'Andriamanitra ny hafatesany olona ao anatin'ny faratsiana, fa vitany manangana azy ho amin'ny fiainana vaovao araka ny teto. Koa inona no isalasalanao tsy anatonanao an'Andriamanitra, satria na dia tezitra taminao ary izy sy nampiatra ny fahavinirany taminao sy nanafina ny tavany taminao no ny faharatsianao,
vita ny koa nefany ny mamonjy anao a sy manangana anao indray a ho amin'ny fiainam-baovao. Ain'Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra ho amin'ny fahatsarana. Inona ny tokony ataonao? Ny miverina faingana ao amin'Andriamanitra, dia zay no lalana andraisanao a ny fanavaozana sy fiavaozana. Koa amin'izao andro ny karininy izao, aza mangatakandro miverena faingana ao amin'Andriamanitra, fa izy ireo ihany no mahay manova ny fiainanao ho amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Dera sy misaotra anao izay raha io fa vitanao ny nampitsahatra ny fahatezeranao, na dia milehitra tamin'ny firenen'i Israely sy Joda aza ny fahatezeranao, dia miova kosa izany ho amin'ny fahatsarana sy ny famindrapo maritra manak'izay. Eto dia voalaza fa ny fiadanana rehetra dia ataonao amin'ny avokoa. Ataovy resy lahatra an'izany izay voaka malagasy izay mandeha izao teny izao ka hiverina faingana aminao, dia marina aminay ny tenina hoe ny fiadanako no hitanareo, ny fiadanako no haveloko anareo. Sitakay ny ary hivaraka hoe rainay izay ny an-davitra, masina neny naranao, tonga neny fanjakanao, atao ane sitraponao ity tany tahaka ny an-davitra. Menay ny amina sahazo anay amin'ny mamelany libokay tahaka namelanay izay noka taminay, aiza mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany avy indrindra amintsika anie zotsotrano tonona amin'ny anararaisana ka fanamasina izao a misy amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ane ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavoninareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavoninareo ane ny tompo a ka manome anareo fiadanana. Matoky izay miantso anareo a satria izany nanefy izany. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen.